Falifaly ny fo ravoravo ny saina miramirana ny tena ray manontolo miaraba antsika any tokantrano any amin'ny toerana rehetra izay anarahanareo an'izao fandarana mahazatra sy mahafinaritra antsika izao. Antotraterina ihany ny fiarabana ho antsika rehetra na tratra ny taona vaovao 2024 ary dia manonona hatrany ny fiadanan'ny tompo sy ny fahasoavany ho amintsika rehetra any tokantrano any. Nandritra ny fotoana maromaro ny lohahevitra izay niarahantsika dia mahakasika ny atao hoe ireo fepetra ananantsika ahazontsika vavaka mahomby, valim-bavaka mahomby. Ny androany dia ny amin'ny hoe manana fo feno fankasitrahana, mahay mankasitraka. Io tsy ambaratelo ahazona valim-bavaka ihany koa izy io. Fo mahay mankasitraka. Izao nambaran'ny tenin'Andriamanitra amin'ny Exodosy 5:12 voalohany sy ny faharoa. Hirahirany zanak'Israely io rehefa avy nitany ranomasina mena izy ireo. Afaka tamin'ireo fahavalo zavatsarotra izay nitranga. Izao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ary Mosesy sy ny zanak'Israely dia nihira izao firana izao ho an'i Jehovah ka nanao hoe hira ho an'i Jehovah aho fa avo indrindra izy. Ny soavaly sy ny mpitaingina azy efa nariny tany amin'ny ranomasina. Jehovah no heriko sy fiderako fa efa nafamonjena izy. Izao no Andriamanitra ka ankalaza azy aho dia Andriamanitra ny razako anandratra azy aho. Io hira io no nirainy zanak'Israely rehefa nitafavoaka ny ranomasina mena. Fihiranay tamin'ny mbola fahakely izy io, misy namana ray aman-dreny mampianatra ny hira io ary dia tena ravoravo mihitsy rehefa maheno an'io hira io. Ary Mosesy sy ny zanak'Israely dia nanao izao fihirana izao ho an'i Jehovah izay nanao hoe. Ny zanak'Israely teo anoloan'ny zavatsarotra, eo aloha ranomasina mena, ao aoriana ny fahavalo ny Egyptianina manenjika, ao amin'ny ankavanana tendrombohitra tsy ahafahana mihanika, amin'ny ankavia tendrombohitra tsy ahafahana mihanika. Izay zany ilay tonga amin'ny tenintsika malagasy hoe sokona nanany bato ka tapy-dalakale. Aiza izany vahaolana dia miandry faty, miandry ny Egyptianina izay efa masika vonona ny hamono, tampotampoka teo nahita vahaolana miaraka amin'Andriamanitra. Sokafan'Andriamanitra ny ranomasina mena dia nandeha teo amin'ny ranomasina mena ohatra ny eny amin'ny tany maina ny zanak'Israely. Fankasitrahana an'Andriamanitra. Ry namana, aoka isika anana n'ity toe-tsaina mahay mankasitraka ity. Ary io tena toetra tokony ho volena eo amin'ny tsirairay mihitsy io. Ny ankasitrahana voalohany eo amin'ny fiainana dia tsy iza fa Andriamanitra. Nandritra izay taona lava be izay dia be ireo onjan-dranomasina, zavatsarotra niaritra teo amin'ny fiainany tsirairay avy. Voakasika izany avokoa isika. Ianao mahita ny ianao any an-tokantrano, ny sasany tratra ny fahoriana, tsy fampinasa, ny aretina mafy dia mafy tsy ahitam-panafana, olana amin'ny tribunal, olana amin'ny fananana, olana eo amin'ny fianakaviana ary tena niatra manaina mihitsy izany. Kanefa tonga amin'izao taom-baovao izao isika, iza no mena voninahitra? Andriamanitra no mena voninahitra. Ary ny faharoa koa dia izao, ilaintsika koa ny mahay mankasitraka amintsika samy itsika. Indraindray rehefa mihaona, mifankahita, mifampiresaka dia tsy misy afa-tsy fanakianana, fanomezan-tsiny, ohatrany hoe zavatra negativa foana ny atao. Tsy toe-tsaina tokony kolokoloina eo amin'ny fifandraisantsika samyntsika izany hoe mijery zavatra negativa, ratsy mandrakariva, fa aoka ho kolokoloina ny fahaizana mankasitraka ny hafa. Eny, fa na dia heverinao fa misy toe-javatra tsy ratsy tsy akasitrahanao aza eo amin'ny fiainana, eo amin'ny ataony ny hafa aminao, tsara foana ny mahay mankasitraka. Izany akory tsy midika hoe ekena ny tsy mety sy ny ratsy zavatra amintseo. Izay ratsy tsy mety tonga dia tsy ekena, lavina, fa ny fahaizana mankasitraka dia tokony ho toetra ho volentsika. Ka io tsy ambaratelo ny vavaka io. Sokatra masina miteny amintsika manao hoe misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra. Manana fo feno fankasitrahana an'Andriamanitra voalohany indrindra, ny olona rehetra izay manodidina antsika, mba ho toetra mampiavaka antsika izany. Ary io dia tsy ambaratelo ny vavaka mahomby, vavaka mivaly araka ny sitrapon'Andriamanitra. Andeha hivavaka isika. Tombo tsara ny an-danitra misaotra anao izay fa nomenao lesona lehibe androany dia ny fahaizana mankasitraka, fo fankasitrahana. Anao izay nanome anay aina ny fofonaina ny zavatra rehetra. Ianao no nitarika ny fiainanay, nandamina ny lasanay rehetra ka tonga amin'izao tontaona vaovao izao izay. Nitahanay, nanome ny sakafo, ny aina, ny rivotra madio. Nahoana ny tsy hisaotra anao izay Tompo? Ary ankehitriny izay dia manolotra ny haja sy ny dera ho anao satria mendrika ho anao izany. Taio ny tsirairay manaraka ny fandarana any amin'ny toerana rehetra izay misy azy any, amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.